Andriamanitra no fanantenany nosy. Izay indray no fampizarantsika amin'ity vidéo ity ka manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Ao aoriana générique. Dia falomeravantsika tsiraray avy tompo tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity dia manona fiadanan'ny tompo amintsika. Vao andro vitsivitsy izay no nankalazatsika ny fetim-pirenena misaotra an'Andriamanitra fa nataon'Andriamanitra ho nosy Madagasikara. Ary ny nosy dia samy manana ny fanantenana. Androany dia efa mizarantsika hoe Andriamanitra no aoka ho fanantenany nosintsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Isaia 1:5 tapany faharoa mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no antenainy nosy ary ny sandroko no andrasany. Ao ny Baiboly, izao no antenainy nosy. Azo antoka fa tsy maintsy ho tafita, tsy maintsy ho tafavoaka Madagasikara raha Andriamanitra no ataontsika fanantenany nosintsika. Ka mampahery antsika vahoaka malagasy rehetra, niza misy anao na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina, na ho antsika manam-pahefana dia aoka ho ataontsika ho Andriamanitra ny fanantenany nosintsika. Fa tsy maintsy tafavoaka isika, tsy maintsy mandresy isika. Ary androany dia lazainay, ambaranay fa Jesosy Kristy no tompon'ny Madagasikara, Jesosy Kristy no mpanjakany Madagasikara, ary Jesosy Kristy no manjaka eto Madagasikara. Ary androany dia ambaranay fa Jesosy Kristy, Andriamanitra no fanantenany nosintsika. Hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra misaotra anao izay fa afaka mifampizara teto androany. Androany dia ambaranay fa tsy zavatra hafa ny fanantenany nosinay fa ianao irery ihany. Raiso an-tanana Jesosy eo, raiso an-tanana Andriamanitra ray zanaka fanay masina zao firenena izao. Ho anao irery ihany ny voninahitra sy ny dera mandrakizay, satria efa anao zany atraiary mandrakizay. Ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany dia manome fotoana antsika amin'ny heneny toy izao indray. Veloma tompoko.